Fa lafomba vaovao tanteraka kosa indray totosan'ny fanaovatso ny peramiasa teo amin'ny banque BOA sy ny GFM zany na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy amahana ny olana ireo mpandraharaha eo amin'ny resaka famatsim-bola ny tena antony ity fiarah-miasa eo amin'ny rotonta ity. Fanazavana. Mbola olana eo amin'ireo mpandraharaha malagasy ny eo amin'ny sehatry ny famatsim-bola, manana olana amin'izany ihany koa ny vondron'ny mpandraharaha vehivavy malagasy na ny GFM. Misy fahasahiranana foana amin'ny tonga orinasa amin'izao fotoana izay mihitsy ny antony resahana amin'ny BOA hoe ahoana no hetsika azontsika entina mba ahafahana amin'ny resaka accès au financement io satria rehefa manontany ny kambana hoe inona zany tena manahirana anareo dia maro anisany dia miverina foana ny hoe accès au financement. Manoloana izany sy entina ampiroboroboana ny fandraharahan'ny vehivavy sy izany fandraisana ndraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena izany dia nisy ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny banque BOA sy ny GFM maraina io tetsy amin'ny foire internationale de Madagascar Tanjombato. Ho fanohanana sy ho fampirisiana ny vehivavy no tanjona raha nambarany tompona ndraikitra avy eo amin'ny banque BOA. Ny fanohanana zany dia mampirisika ireo vehivavy entrepreneur izay mpikambana ao anatin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar mba hanantona ny masoivo ny BOA rehetra manerana ny nosy. Masoivo izay vonona andray azy ary hijery ny tota taratasy ataontsika hoe ny dossier zany raha misy ny fangatahana famatsim-bola amin'ny mahabanky ny banque zany dia afaka ihany koa izy mamety torohevitra ao anatin'ny fitantanana izany mba azahoana fanamorana izay fampindramam-bola izay. Androany ihany koa no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny site web ny vovonan'ny vehivavy mpandraharaha malagasy eo amin'ny firenena afrikanina amin'ny teny frantsay. Nanatrika ny fotoana ny solotenan'ny Masoivo, ny OIF ary nanambary ty farany famanoana hatrany ny GFM. Isan'ny hita ao anatin'ity site web ity ny fahaiza-manao sy ny lisitra ireo vehivavy mpandraharaha malagasy sy ireo vehivavy ao anatin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana.